Aleluia, tsara ny andriamantsika fandray fakahita-panahintsika etondray androany miarahabantsika amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy manona fiadanana ao amin'ny isatokantrano amin'izao fotoana izao ary tonga soa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika senao mila falifaly tsika mila mentanentana tsika satria eo fanatrehan'Andriamanitra misy fanafahana misy ny fifaliana amen. Isaorantsika lehibe Andriamanitra satria izy safidy asianao eto androany ho azy rery voninahitra satria mendrika azy zany tany anatin'ny olona maro be dia zosianao mbola natsony mbola nsotomony eto anompo azy androany dia mendrika fisaorana izy ary isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana fana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka nisy ireo indrindra tompoko ary makasitraka antsika rehetra ihany koa manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao ho tahian'Andriamanitra tsika senao ny amin'ny alalan'ny teniny sy mivavaka eto androany tsy kisendrasendra ny safidiananao an'izao fotoana izao fa Andriamanitra mihitsy nefa nanomana teny nanomana zavatsoa ho aso anao eto androany ka manentana antsika maretatra amin'ny farany manaova partazy mba tena hoe misy ankorana amantsika mba handray tenin'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra ary mba ahery ihany koa izy ireo tahakasy tahaka anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra zany tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy raha misy fifaliam-potsika senao amezantsika voninahitra an'Andriamanitra manaova réaction manaova commentaire tena hoe voninahitra nyrery ihany zany ny Andriamantsika dia Andriamanitra lehibe ka miendrika omena voninahitra izy sady tsara ny Andriamantsika mino fa tsara amiko izy dia tsara aminao izy dia miasa amin'ny fiainantsika isan'andro Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia androantsika hanomboka amin'ny fotoana arany eto ny Andriamanitra izay tompoko tomponao izay tsy miro omaly an'io ary mandrakizay doantsika isaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatsoa nataony tamin'ny fiainantsika tamin'ity androany ity ary ihany koa ny amin'ny fotoana tahaka izao sorantsika n'Andriamanitra satria izy ny antony zavatra rehetra maro ny asa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika androany tena maro tsy ho voatanisantsika fa isaorantsika lehibe Andriamanitra ary angataka amin'ny fanahy masintsika satria tsy mahefa ninintsika na dia kely akory ary na fahalalantsika na fahaizantsika tsy mahefa ninintsika na tapaizana tahaka ninona ary tsika rehefa tsy eo amin'ny fanahy masina zavapoana zany fangatantsika amin'ny fanahy masina tena hiasa malalaka eto hitarika eto ameno antsika eto isy fanatrehana mahery vaika eto amin'ny anara maherin Jesosy Kristy amen ary fona ihany koa tsika satria tsy tanteraktsika izy rery ihany tanteraka izy rery ihany marina dia anatona anazy tsika ary men'Andriamanitra hery fahefanzo asianao na blokazy sakana anato izao fotoana izao raha tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany potehantsika amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tsy ambinina eto zany fa ny anjara voatendritsika dia ho raisitsika amin'ity androany ity amen alohan'izany dia andoantsika hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny salamo salamo fahatelo ambinipolo salamo fahatelo ambinipolo andiny voalokatra amin'ny fahadimy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny etaeta amin'ny fanahy maniry an'Andriamanitra salamo nataon'i Davida fony izy tany any hevitry Joda izy Andriamanitra ianao mitady anao fatratrao mangetaetanao fanahiko maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina ahitako ny herinao sy ny voninahitrao fa tsara noho ny aina ny famindraponao ny molotro hidiranao toy izany ny saorako anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako toy ny vokitsoka sy tavy no fahavokisan'ny fanahiko ary amin'ny molotro falifaly no hideran'ny vavako anao amen tsara ny Andriamantsika minao fa manana etaeta zao sy anao eto androany hitady an'Andriamanitra hideran'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra sandrato feo antsika dia mivavah amin'izao fotoana izao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra midera ary manome voninahitra ny anaranao izay tsara ianao Andriamanitra sady mpanao ny tsara ianao ny fahasoavanao mbola matoy izao anay tsy noho ny herinay tsy noho izay mety mahazay anay fa no may anao ianao Andriamanitra dia toy izao izay mankasitraka amin'ny asa lehibe izay nataonao dada ny asa ianao tamin'ny fiainanay tsy voatanisanay eto zany vao maraina dia nahiratra ao masonay
ianao no nampitsangana anay teo ambofandriana ny organe anay rehetra dia nihetsika daholo vita ny tontolo andro no fanatrianao mahery vaika Andriamanitra makasitraka anao izay misaotra anao satria ianao niaro anay ianao namatsy anay ianao nitanay tamin'ny lafiny rehetra Andriamanitra ary ianao mbola nitahiry anay tsiraray avy tamin'ity androany ity dia makasitraka anao izay dada misaotra anao ny amin'ny fotoana tahaka izao satria ianao no anton'izao fotoana izao ary voninahitra dia ho anao rery ihany makasitraka indrindra raha eo fiandohany sy ny fiafarany dia isaoranay ny anaranao izany satria avy aminao izany Andriamanitra aleloia fanahy masina milanao eto izay androany satria raha ny fahalalànay sy ny fahaizanay sy izay mety avy aty aminay dia kely ary bitika tsy mahefa ninina izay fa milanao izay fanahy masina mesay eto fanahy masina ka sio izay tsiraray avy eto androany tovy mihetro ny nofinay fa oka ianao fanahy sandratra eto androany mametoerana malalaka anao izay fanahy masina hiasa eto androany haleloia ka tena isy mifanatrianao izao fotoana izao Andriamanitra ka sio ny tsiraray avy fanahy masina tsy tahaka izay nidirany no voany eto fa tena ivoaka izy miaraka amin'ny teninao ary ahery izy ao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra fanahy masina dia raiso ny toeranao anatin'ny fonay anatin'izao toerana izao ianao ilay Andriamanitra omniprésent dia mesay ianao Andriamanitra mesay ianao fanahy masina haleloia haleloia amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia tsy tanteraka izay ary tsy marina izay hozy izy ny teninao Andriamanitra izay mitsotra ka mahafoy ny fahotany dia azo famindrapo izy da mitsotra izay fa tsy mendrika izay tsy marina tsy tanteraka izay na dia kely akory azy fa ianao ilay tanteraka indrindra mamindrafo aminay tsiraray avy amin'izay rehetra tsy mety nataonay Andriamanitra mamelanay tsiraray avy le rahanao Jesosy Kristy mbola manan-kery lavitra noho ny rahany abely anadio anay tsiraray avy eto androany diovy izay Jesosy mba tena ho fotsy angatsakatsaka ny sainay fonay ny aminay ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tia hitanao izao voninahitra ao izay dada haleloia atolotray momba ny tenanay Andriamanitra ho anao anompo anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra ray fa tsara aminay ianao tsara ny famindraponao aminay Andriamanitra tsara ny famelanao anay Andriamanitra raisinay ampifaliana izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ny tenao milaza Andriamanitra fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarina fahotany ary sambatra ny olona izay tsy isainao eloka dia izay izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto Andriamanitra na blokazy sakana lefa mivavalo ny hery ny fahefana nomenao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia rava zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana rahan'i Jesosy Kristy manapodika ny asan'ny fahavalo rehetra any anatin'ny saina ihany any anatin'ny fona ihany izay tsy manaiky ny sitraponao Andriamanitra dia rava zany izay feo rehetra lefa ny fahavalo eto dia rava zany amin'ny anara mahery an'i Jesosy Kristy misandraty ianao Andriamanitra dia oka ny asanao no tanteraka eto oka ny tsiraray avy samy andray ny anjara voatendriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra dia ho anao rery ary voninahitra ao ny rotsaka ny ao anatin'izao fotoana izao raha soanao Jesosy Kristy andrakotra izao fotoana izao sy ny tsiraray avy sy ny ankohona ny tsiraray avy mba tsisy maso ny fahavalo na tana ny fahavalo hikasika na hitanay tsiraray avy ho anao rery voninahitra ny haja ny dery satria anao ilay masina indrindra ary masina mandrakizay ianao haleloia amen amen na tsara ny Andriamantsika izao fotoana izao dia andoantsika hanandratra n'Andriamanitra satria masina izy raha ny zava-mananaina ozy izy ny ten'Andriamanitra iankohaka andoantsika iankohaka fa masina ny Andriamantsika eto izy amin'izao fotoana izao asandrato ary ny feo antsika ataovy amin'ny fotsika rehetra zanira zany afaka mandohalika ianao raha ny atokantranonao any afaka tsangany ianao mandehandefa ataovy azo antoka fa tsapanao fahalebiazan'Andriamanitra andao ary tompoko
ianao andriamanitro tsy misy ny toanao masiny ianao masiny ianao andriamanitro kumisandra Tahiana famanirany izao tontolo izao tsisy hery matohitranao niankoky eo anaty ianao fa masiny ianao Manaikanao fa masiny ianao
Alleluia, tsara ny andriamantsika, eto le andriamanitra masina indrindra ary tena masina mandrakizay voninahitra teo anazy rery any. Tsara ny andriamantsika ary tena mpanao ny tsara izy. Mino fa mahatsapa an'izany tsika sy ianao raha tena zanak'andriamanitra marina tsika dia tena mahatsapa fa lehibe andriamanitra ary tsara izy. Dia tsika amin'izao fotoana izao nahandratra vavaka tena hoe ho asandratsika andriamanitra fa lehibe izy. Tsy haiko izay ao anaty fonao fa andriamanitra dia lehibe noho ny olana misy atsika sy ianao io. Lehibe andriamanitra noho io aretina izay mety mandalo eo amin'ny fiainantsika io, eo amin'ny zanakitsika, eo amin'ny ankohonantsika mety misy marary fa lehibe andriamanitra. Lehibe andriamanitra noho olana ara-tokantrano izay mety misy tsy fantatry fa andriamanitra mahita an'izany any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Lehibe andriamanitra noho ny fiakaran'ny vidim-piainana, lehibe andriamanitra. Lehibe andriamanitra noho ny eo amin'izao tontolo izao ka andao asandratritsika izy. Androany dia tsy angatakatsika na inona amin'andriamanitra fa amin'ny alalan'ity vavaka fanandratany ity dia hanokatra ny lanitra izy ho hahazoanao. Tena atovy avy any anaty fonao mihitsy asandrato izy fa lehibe tsara izy sady mpanao ny tsara izy. Donetsika maky ten'andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny apokalipsy 5:7-10 ka hatramin'ny 4:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambony tany, sy any ambany tany, na izay any an-dranomasina, mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy manao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry eny isaotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen. Ary ny loholona dia ny ankohaka ka ny vavaka. Amen. Dia tsika amin'izao fotoana izao ivavaka asandrato Andriamanitra fa lehibe izy. Andriamanitra dia mahita ny ao anaty foko sy ao anaty fonao ka asandrato mivavakantsika tompoko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary makalaza ny anaranao izay. Tsara sady mpanao ny tsara ianao Andriamanitra. Hozy izy ny teninao na zava-mananaina rehetra dia miankohaka misaotra dera laza ho anao fa tsara ianao. Izay koa eto androany Andriamanitra dia te hisaotra te hilaza fa tsara ianao ary manandratra anao amin'ny avo indrindra izay. Lehibe ianao Andriamanitra noho ny eo amin'izao tontolo izao. Lehibe ianao Andriamanitra noho ny aretina izay mety mandalo amin'izao vanim-potoana izao. Lehibe ianao Andriamanitra amin'ny olana mety ara-tokantrano, amin'ny olana mety any amin'ny tribonaly. Lehibe ianao Andriamanitra noho ny mety hoe tsy fisim-bola eo amin'ny zanak'olombelona izay mandalo fahasairanana ao anatin'izao vanim-potoana izao. Lehibe ianao Andriamanitra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana isan'andro. Ka sandratra ianao Andriamanitra, ankalazaina ianao fa lehibe ianao. Izao rehetra izao dia miankohaka eo anatrehanao. Andriamanitra masina indrindra ianao. Andriamanitra mendrika indrindra ianao. Iza moa ny toa anao Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao? Ianao le Andriamanitra magaga, ianao le Andriamanitra manome fiadanana, ianao le Andriamanitra manome fifaliana, ary ianao le Andriamanitra be fitiavana, mameno fitiavana ary mameno banga rehetra ho an'ny zanakao tsirairay avy ianao. Ka sandratra ianao Andriamanitra, manan'izay manana anao le alfa le omega, le fiandohana le fifarana, le tsy miova omaly anio ary mandrakizay, le miasa isa minitra isa segondra, zany ianao Andriamanitra. Ho asandratra iavo ny anaranao fa tsara ianao. Ankalazainay ianao Andriamanitra. Oh aleluia, tsara ianao dada. Ho anao rery voninahitra ny haja ny dera mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izany vavaka izany. Misaotra indrindra raha eo. Aleluia, amen. Tsara ny Andriamantsika. Dia tsika amin'izao fotoana izao anaraka nyity hira ity asandrato ny Andriamantsika. Izy ilay alfa, izy ilay omega, izy ilay fiandohana, izy ilay fifarana. Eto izy amin'izao fotoana izao. Sokafo ny fonao dia sokafo ny vavanao tena atovy izao hira izao asandrato izy. Asandrato le Andriamanitra tsika mety tsy miova amin'izao fotoana izao. Andao azy tompoko.
Jesus, Jesus, eo an-tananao ny fiainako rehetra. Jesus, mpanao fagagany ianao, lay talohan'io ary ho ampindray. Jesus, Jesus, eo an-tananao ny fiainako rehetra. Jesus, mpanao fagagany ianao, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, ianao Yahweh, Alpha sy Omega, ianao Yahweh, Alpha sy Omega. Lay talohan'io ary ho ampindray. Jesus, Jesus,
Haleluia, tsara ny andriamantsika eto izy amin'izao fotoana izao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsia toko voalohany andiny fahavalo manao hoe izao no alfa sy omega, hoy ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy toa zany ny andriamantsika. Izy no alfa, izy no omega, izy ny fiandohany, izy ny fiafarany, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha misy rona telo izy ny ten'Andriamanitra mivory amin'ny anarako dia eo ampovoany eto Andriamanitra ary hiteny amiko izy hiteny aminao izy amin'ny alalan'ny teniny eto androany. Amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tena hiteny amintsika Andriamanitra. Tiako tsika ianao hanana fofeno etaeta tena hoe andray ny tenin'Andriamanitra. Raisitsika amin'ny hery ny tenin'Andriamanitra eto androany. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra sy ny teniny dia ray ihany ary teny amintsika izy androany. Militsika mangetaeta tahaka ny tamimaina izay mitady rano dia tahaka izany koa foditsika mangetaeta mitady ny tenin'Andriamanitra. Dia mino fa Andriamanitra no hiteny amintsika senao androany. Alohan'izany dia manandraty ianao vavaka. Teneno hoe dada mitenena amin'ny fiainako androany tovy misy teniny eto voarayako na dia ray aza ho voninahitry ny anaranao. Ka sy ho fanahy masina eto androany mba tena ho tanolonaka mihitsy ny foko aniriny teninao. Asandrato ny feonao dia mivavaha amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra ary midera ny anaranao masina indrindra izay. Ianao le alfa, ianao le omega, ianao le fiandohany, ianao le fiafarana, ianao le tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ebe fitiavana ianao Andriamanitra. Le Andriamanitra izay miteny amin'ny fiainanay isan'andro ampijoro anay ho kristiana araka ny sitraponao Andriamanitra. Ka eto dada dia mitenena fiainany zanakao tsiraray avy mba ho voninahitry ny anaranao. Oka mifonay tena ho tanolonaka andriny izany teninao izany Andriamanitra. Oka fanahy masina tena ho feno anao izay eto androany ka afanay mandray ny teninao isy vokatsoa hitantaratra amin'ny fiainanay izany. Ka sy ho izay fanahy masina. Ka sy ho izay tsiraray avy eto androany. Haleluia. Fanahy masina tarito eto androany. Tsy izay tiako ambara. Raha ny fahalalako sy ny fahaizako mety kely ary tsisy tsinotsinona. Fa ianao fanahy masina misandrata eto. Tarito fanahy masina. Tarito mba tsy te mihoatra amin'ny latsaka izay ampiteneninao fa izay araka ny sitraponao dia izanao ambara eto. Voninahitry ny anaranao. Tovy mihetry ny nofoko Andriamanitra. Fa ianao ny sandratra amin'ny anara mahery Jesosy Kristy dia mitenena raha eo. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika eto izy amin'izao fotoana izao. Lohatenin'ny fampaherezantsika androany dia Andriamanitra mpamonjy alfa omega izy ary izy ny fiandohana, izy ny fiafarana. Toe-po ohatry ny ahoana no hoentintsika senao eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mahagaga indrindra ny Andriamantsika. Andriamanitra tsy miova ny Andriamantsika. Toe-po ohatry ny ahoana hoy nentsika manantona an'Andriamanitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ndovakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia. Minao fa haitsika tsara ny ten'Andriamanitra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko fa 2:7 manao hoe indro izao ny Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga izay tsy haiko fa Andriamanitra ny nofo rehetra izy. Mpamonjy izany Andriamanitra ny nofo rehetra izany. Izany hoe tokony tsisy hampanano nofontsika izany satria izany voalaza ny tenin'Andriamanitra. Moa misy zava-magaga izay tsy haiko fa izy. Andriamanitra ny nofo rehetra izy. Indro izao ny Andriamanitra ny nofo rehetra izy. Raha izy le Andriamanitra mpamonjy, fiandohana, fiafarana. Ary ny fiafarana izy ny ten'Andriamanitra dia tsara kokoa noho ny fiandohana. Fiafarantsika senao dia tokony any masontsika senao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra efa nanomana ny fiandohana ho antsika senao. Zao tsika mety mandeha eo anelanelan izany fa misy ny fiafarana. Fiafarana izay no man'Andriamanitra antsika senao dia famonjena ary tena hoe famonjena lehibe izany mandrakizay. Raha hijery manokana ny tantaran'i Jesosy tsika
Jesosy dia nisy ny fiandohany ary nisy ny fiafarany. Haintsika tsara ny tantaran'i Jesosy. Taizy Jesosy niteraka. Inona ny fanenjehana tsy nahazo an' Jesosy? Nahazo anazy daholo zany. Nefa izy Andriamanitra tonga nofo nanao fahagagana teto amin'ity tany ity. Nanasitrana izy. Nampitsangana maty izy. Maro zavatra nataon'i Jesosy. Nefa inona zavatra nahazo anazy? Maro ny zavatra nandalo tamin'i Jesosy tao anelanelana zany hoe fiandohana sy fiafarana zany. Dia mino fa amin'izao vanim-potoana izao misy ihany koa zavatra izay lalovako sy lalovanao ao anatin'izao vanim-potoana izao. Izany hoe mety mandalo dezera antsika sy ianao, mety mandalo fizahan-toetra antsika sy ianao. Tsisy hoe manomboka dia tonga dia misosa dia any amin'ny farany, tsisy an'izany. Tsisy an'izany fa Andriamanitra matoa izy, Andriamanitra dia misy ny fizahan-toetra hoe matoky azy ve tsika, fampamonjy izy, mino azy ve tsika, fampamonjy izy, manantena anazy ve tsika, fampamonjy izy. Toe-pohatra ny ahoana ve tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Donc antsika maka tenan'Andriamanitra izay hitantsika mino fa efa haitsika tsara ny tenan'Andriamanitra, fa vakintsika hatrany tenan'Andriamanitra mba tena hoe raikitra tsara ao anatin'ny fotsika sy ny saintsika. Izy ny tenan'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:4 andiny 3:20 ka hatramin'ny 4:20 manao hoe fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izany tenan'Andriamanitra. Izay mivavaka amin'ozy izy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Toe-pohatra ny ahoana? Toe-pohatra ny ahoana no hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra mpamonjy ilay fiandohana, ilay fiafarana. Toe-po mahitsy ve? Toe-po marina ve? Toe-po matoky ve? Amin'io mety hoe fizahan-toetra na ataoko hoe situation mety mandalo eo amin'ny fiainantsika sy ianao, mbola matoky an'Andriamanitra ve tsika sy ianao? Mbola mino an'Andriamanitra ve tsika sy ianao? Mivavaka amin'ny marina, amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana ve tsika sy ianao? Tsara ny Andriamanitsika ary mpanao tsara izy, mampitodika antsika Andriamanitra androany fa izy ilay Andriamanitra mahavita azy, mpamonjy tsara indrindra izy. Ataontsika hijery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray. Maro ny mpanompon'Andriamanitra izay nisy ny fiandohana ary nisy ny fiafarana, nisy ny teo anelanelan'izany. Hijery manokana antsika ohatra hoe ny tantaran'i Mosesy. Hijery manokana antsika hoe ny tantaran'i Davida. Nisy ny fiandohana ary nisy ny fiafarana. Davida anie mpiandrondry. Tany an-tsaha izy natsoina ho sorana ho mpanjaka. Ary ny fiafaran'i Davida inona ny tenen'Andriamanitra taminazy? Amin'ny taranaka ao izy dia mpanjaka, ho lasa mpanjaka daholo. Ary nanomboka tamin'izany an'izany. Ary ka hatramin'i Jesosy Kristy, taranaka Davida izany nge voalaza ny tenan'Andriamanitra. Izany teneniko anao hoe misy ny fiandohana ary misy ny fiafarana fa tsy io zavatra mandalo io. Tsy io no hoe amaritra ny fiafarantsika sy ianao, fa misy fiafarana tsara efa nomanin'Andriamanitra ho antsika sy ianao, fa mila tsika matoky anazy dia miasa Andriamanitra, mila tsika mino anazy, mila tsika mandeha mahitsy, mila tsika mandeha amin'ny fahatokiana, mila tsika marina eo anatrehan'Andriamanitra ary izy rery ihany no manamarina sy ianao. Deo tsika hijery tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray dia Joba zany. Deo vakintsika ny tantaran'i Joba. Joba 1 andiny 1 ka hatramin'ny 7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Joba 1 andiny 1 ka hatramin'ny 7 vakintsika rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny amin'ny toetra ny Joba sy ny fizahan-toetra azo voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany.
maninao izy ny ten'Andriamanitra marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka ny fadiny ratsy jerevy tsarany a marina mahitsy a matahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy zany Joba nefa manino Joba nisy ny fizahatoetra izay nolalovan'ny Joba tsika senao ve ohatra izany ten'Andriamanitra io a fotoana zao andiniantsika senao tena Andriamanitra manamarina antsika tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ary rehefa manantona anazy tsika dia mbola manamarina antsika hatrany Andriamanitra ary Andriamanitra be famindrapo izy toy izy antsika ny ten'Andriamanitra ary niteraka fito lasy vavitelo izy ary ny fananany dia ondry amanosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy biriky vavy 500 ary mpanompo marobe ka dia nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany ten'Andriamanitra nanan-karena be ozy izy a Joba jerevy tsarany a marina mahitsy a matahotra an'Andriamanitra ny fadiny ratsy a nanan-karena izany Joba nefa ny Joba dia nandalo fizahatoetra mamay mihoatra no fizahatoetra mahazo an'i Joba ve fizahatoetra mahazo antsika senao eto androany raha mandinika tantaran'i Joba tsika ao anatin'io baiboly io a maro ny zavatra nahazo anazy hatramin'ny vadiny andefy mandriny azany dia nanome tsiny azy hiala tamin'Andriamanitra maro ny aretina ringana daholo ny zana ny fanana ny rehetrarehetra fa manino Joba izy mbola toky tamin'Andriamanitra izy mbola mino fa Andriamanitra mpamonjy dia mino fa raha etsika senao izy ilay Andriamanitra omega izy ilay Andriamanitra alfa izy ilay Andriamanitra fiandohana sy fiafarana alfa omega fiandohana fiafarana zany ny Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao nefa ao anelanelan'izany dia misy ny fizahatoetra fa tian'Andriamanitra tsika senao atoky anazy hatrany tiana Andriamanitra tsika senao tena hoe mijery ny fahalebiazany hatrany raha ohatra hoe vakitsika eto ny tantaran'i Joba na ho maraina ara ny andro mety tsy ho vita zany fa ndao ane vakitsika ny fiafarany tantaran'i Joba ndao vakitsika afaka vakinao zany any hatrany hoe tantaran'i Joba ray manontolo fizahatoetra sy ny zavatra lalovany fa ndao fiafarany satria Andriamanitra dia Andriamanitra mamarana izy raha nanoratra ny tantaram-piaina antsika senao izy a dia tsy maintsy asiany sapitra famaranana zany ary ny famaranana izany dia mandrakizay any amin'ny toerana misy anazy tsika senao any tsika mionona fa misy kosa nefa ny tantara zay mety tsy tapitra treo ny tantaran'i Joba fa araka ny voasoratra hitantsika dia zany no vakitsika eto androany mino fa Joba dia any amin'ny toerana izay fanomanan'Andriamanitra anazy izy ndao nefa vakitsika ny ten'Andriamanitra Joba toko fa 2:7 andiny 2:12 ka hatramin'ny 9:10 vakitsika ny ten'Andriamanitra izy ny ten'Andriamanitra ary Jehovah ny tany ny hafarany Joba mihoatra ny voalohany ahoana ozy ny ten'Andriamanitra ny tany ny hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany ozy izy ka nanana ondry amanosy 4,000 sy rameva 4,000 sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky 1,000 izy ary nananjanaka 7 lasy 3 vavy koa izy ka ny anarany zokiny atao hoe Jemima ary ny anarany manaraka azy Kezia ary ny anarany faravavany Karen apoka ary nisy vehivavy tsy nisy vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanaka vaviny Joba hita tamin'ny tany rehetra ary niara-nonona ary niara-nomendray ny lova tamin'ny anadahiny izy ary mbola velona 700 taona Joba taorianan'izany ka nahitany zanany lasy ny zafiny ka hatramin'ny zafin-dohaliny azy dia maty Joba rehefa tratrantotra ka ela ny ainana zany ten'Andriamanitra tsara ny Andriamanitsika hita atsika mihoatra ny Andriamanitra
tahaka ny voasoratra io. Ary Jehovah ozy izy nitany fiafarany Job. Hitantsika senao Andriamanitra matoki azy minoana azy izy le Andriamanitra mpamonjy tsara indrindra. Ty volany ty moa dia natao hoe volany famonjena. Tsy diso anjara amin'izany zao senao famonjy antsika Andriamanitra. Deo antsika amin'izao fotoana izao hisotra an'Andriamanitra. Izy le Andriamanitra niasa teto izy le Andriamanitra monjy izy le Andriamanitra monjy anao. Efa nanandratra anazy tsika teo fa mila mino, mila matoky, mila manateny tsika senao fa mbola izy famonjeny tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Job dia izany no ataony amintsika senao. Deo tsika hisotra anazy ary hivavaka tsika eto androany mivavaka tsika itentsika hoe mino anao zay Andriamanitra fa mpamonjy anao manatena anao zay Andriamanitra fa ianao le mbola hiasa amin'ny fiainanay ary hamonjy anay hatrany matoky anao zay Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Asandrato ny feo antsika tompoko. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra midera ny anaranao masina indrindra izay tsara sady mpanao tsara ianao marina le Andriamanitra alfa omega fiandohana fiafarana mpamonjy tsara indrindra ianao. Misaotra anao zay Andriamanitra miteny izay nalefanao teto fa tena nananay fanantenana zany teninao zany Andriamanitra, nananay finoana ary nananay fatokinanao Andriamanitra zany teninao zany ka isoranay ankalazainay ny anaranao zany Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao dia mivavaka amin'izao fotoana izao anay tsiraray avy mba tena hanana fo matoky anao izay Andriamanitra, mba tena hanana fo mino anao zay Andriamanitra fa ianao le mpamonjy tsara indrindra, mba tena hanana fo feno an'izany hoe fanantenana zany zay Andriamanitra fa ianao le mamonjy anay ao anatin'ny fizahatoetra mamay mety lalovan'ny tsiraray avy amin'izao vanim-potoana izao. Andriamanitra magagy ianao, tsara ianao, mino anao zay Andriamanitra, manantena anao zay, mankalaza anao zay fa tsara ianao. Ho anao rero voninahitra Andriamanitra. Alleluia, amen. Matuki
Alleluia, tsara ny andriamantsika matiky fa tsy maintsy mpandresitsika senao minoa fa tsy maintsy mpandresitsika senao manatena fa tsy maintsy mpandresitsika senao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana zao dia andoantsika marana fotoana isotra an'Andriamanitra tsika ary ametraka ny tia eo ampelantanan'Andriamanitra. Izy le Andriamanitra niasa teto izy le Andriamanitra izay niteny tamin'ny fiainantsika senao teto. Mino aho fanandraitsika senao tao anatin'izany. Ary Andriamanitra ahitatsika tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba dia izany no ataony amin'ny fiainantsika raha mino sy matoky ary manantena azytsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia asandrato feo antsika andoantsika hivavaka ho an'ity alina ity amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay Andriamanitra midera ary manome voninahitra ny anaranao izay. Misaotra anao izay Andriamanitra voalohany indrindra mbola namezanao anay an'ity alina ity lany nofinay tsy raray avy sasatra ka makasitraka anao izay. Raha tory izay Andriamanitra dia okanao ilay Andriamanitra izay mpiaro tsara indrindra anao niaro anay tsy raray avy ao anatin'ny torimasonay. Ny anjelinao ito manodidina ny tsiraray avy rahanao Jesosy Kristy andrakotra fosaina vatana fanahy ny aina ray manontolo rahanao Jesosy Kristy andrakotra ny isatolana-baravarana tsisy maso ny fahavalo ahita na tanany afaka hikasika an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay mangetaheta nofy Andriamanitra dia omeo nofy avy aminao izy ahitany fahalebiazanao sy ny sitraponao. Izay mangetaheta révélation Andriamanitra dia omeo an'izany izy voninahitry ny anaranao rery any. Fa hitapity dia zany ny anjarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zany ny anjarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anatin'ny torimaso. Torimaso mavo feno fiadanana zany nomenao anazy raha eo. Halleluja, amen. Dada amin'izao fotoana izao dia mbola manatitra fisaorana sy fakasitrahana ho anao izay tamin'ny fotoana teto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nisaorana ianao raha eo fa teto ianao fanatrianao fitarihan'ny fanahy masonao ny vavaka ny teny ny fiderahana ny fiankofana izay nataonay teto Andriamanitra dia omenay voninahitra ianao ny amin'izany. Ankalazainay fa tsara ianao Andriamanitra ary tena mpanao tsara ianao le masina indrindra ianao le fiandohana ianao le fiafarana ianao nanomboka an'izao fotoana izao ary ianao namarina an'izao fotoana izao ka mendrika isaorana ianao Andriamanitra, mendrika hoderaina ianao, mendrika ankalazaina ianao, manandratra anao amin'ny avo indrindra izay Andriamanitra anao nihaja nidera mandrakizay tamin'ny fotoana teto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Amen na tsara ny Andriamantsika sady mpanao tsara izy. Amaranantsika n'ity fotoana ity dia andoantsika makiny salamo fahatelo amby roapolo. Salamo fahatelo amby roapolo ray manontolo no ovakitsika mino fa mora zany ten'Andriamanitra zany ary foy ny salamo fahatelo amby roapolo hoentsika matory mamakivaky an'ity alina ity sy ny androm-piainantsika rehetra. Hoy izy ny ten'Andriamanitra ny mpiandry tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Salamo fahatelo amby roapolo andiny voaloka hatramin'ny fahaenina zany tsodrano ho antsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny mpiandry tsara salamo nataon'i Davida. Jehovah mpiandry tsy hanan-java mahory aho, mampandry aminay maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny na dia mandeha mamaky ny loha aliko ny fahafatesana aho dia tsy atahotra ny loha zao fa ianao no amiko, tsorakazonao sy ny teanao ireo mahafatahotra. Mamelatra latabatra eo amin'ny loko eo amason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava aho. Amen. Mino fa avakinao ho anao ihany koa izany ten'Andriamanitra zany dia aminao rery ihany. Manositra diloilo ny lohako izy, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava aho. Amen. Samy ho tain'Andriamanitra daholo tompoko dia mirary torimaso feno fiadanana ao antsika rehetra amin'ny manaraka indray veloma daholo dia tiany Jesosy be daholo tsika rehetra dia tiako be daholo koa tsika rehetra. Velo.